Ny farana indray sabata matoky izahay fa hiaraka tamin'Andriamanitra ianao ary irina indrindra ny hatsapahanao mandrakariva fa tsy manadino anao Andriamanitra. Hiatrika ny herinandro ianao amin'ireo zavatsarotra maro samihafa izay ho atrehanao. Azo antoka izany, kanefa azo antoka ihany koa ny tanan'Andriamanitra mitantana anao. Koa raisy ity teny ity izay nosoratan'ny apôstôly Paoly andreo mpinotany Filipi. Ho anao izany ary tazomo ho amponao mandrakariva. Ovakitsika midika teny iombonana eto Madagasikara izany mba ahafahanao mampitombona bebe kokoa ny fanantenanao an'Andriamanitra. Ndeo arahantsika izany vaky teny izany. Aza manahy na inona fa ambarao amin'Andriamanitra isak'izay mivavaka ny zavatra ilainao ary dia angatao izy amin'ny fofeny fankasitrahana. Raha tanterahanao izany dia ilamina ny fonao, ilamina ny sainao ary afaka hiatrika ny herinandro ao anatin'ny fiadanana ianao. Hotahinana ianao andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny farany herinandro nomenao. Misaotra noho ny sabata anafahanay nandreny teninao mandritry ny andro, ny hira fiderana maro samihafa, amakivaky ny herinandro vaovao izay Tompo. Izany teny izany anie ho tanteraka amin'ny fiainanay. Koa io namako io izay miaraka manaraka izao fandaharana izao, kasio amin'ny fomba manokana ny fiainany, ahatsapa fa eo anilany ianao ka miahy ny momba azy hatrany. Meteza hosakaizany ianao Andriamanitra, aza mafoy azy mandrakariva amin'arany ilay retianay no angatahako izany vavaka izany. Amen.